asehon'Andriamanitra aminao ny heriny. Haleluya, haleluya. Rehefa hiasa Andriamanitra dia asehon'Andriamanitra aminao ny heriny. Haleluya. Jereo tsara. Lasa Andriamanitra tamin'ny Abraham, eto zanakao laha tokana atao fanaty ena telo-bohatra, dia lasa Abraham antondra ny zanany, tsy misy afa-tsy kitay, tsy misy afa-tsy antsy, tsy misy afa-tsy ny afo, andorana ny zanany atao fanatitra. Dia gaga mihitsy zanany satria farisaina tsara, dia nametaka fanontaniana, ory tato, ory kaky a, tsy ratsy angely manao kaky, isany be fomba manao kaky ny dadany. Haleluya. Ohatrany manahira anary paster zany manao kaky zany, kaky ny reneny keo, kaky eo. Jereo tsara teky, i Abraham, zanaky Abraham tena nanao azy kaky, ory kaky eo. Ianao dia mitondra kitay, hinan-tananao ny antsy, ary ity ny afo zay anaovana ny fanatitra, ory kaky eo. Fa aiza kosa ankehitriny zay zanak'omby, zanak'omby atao fanatitra. Andriamanitra lefa manomane. Haleluya, haleluya, haleluya. Zay ny Abraham hoe ampian'io ty ve ty afaka manao zava-mahagaga ve Andriamanitra ka ame fanatitra solony zanako. Fa rehefa nataony Abraham ny fanatitra ka namasitra ny zanany izy, dia izy aniditra ny tanany a tamin'ny antsy, tonga ny feon'Andriamanitra. Abraham, aza mamono ny zanakao, andatsatra azy, fantatry fa matahotra an'Andriamanitra ianao, tsy niaro ny zanakao laha tokana tamiko, ka ankehitriny ay rato ny masonao. Dia nahira ny masony. Inona no hitany Abraham rehefa avy eo? Inona no hitany? Ataoko mafy tsara hoe inona no hitany? Azonareo asaina tsara. Teony eo ihany, teony eo ihany, dia nisy fitahina. Haleluya, haleluya. Teony eo ihany, dia tonga ny fitahina. I Abraham tsy nandeha nitety toerana zay tedavany atao fanatitra solony zanany, fa teonao ihany Andriamanitra nalasana pafy. Dia nitany Abraham. Haleluya, haleluya, haleluya. Angamba niteteny aminareo aho fa ataoko hoe natatoky alaty azy ty andro ty, fa raha azo natao a dia hoy za hoe natao daholo ny entanareo dia ndana mivarotra androany antian'io ty. Za tena nivavaka tamin'Andriamanitra tamin'ny herinandro ty. Andriamanitro, inona ny lohateny toriteny zay ho toriko? Andriamanitro, Andriamanitro. Dia vavaka, dia nomoaly a sorako ny tompo meny afatra, dia zao le afatra, mipody foana ao mpandoliana, mipody foana ao mpandoliana. Dia hoe aminy anao zava-mahagaga ny tompo, rapitso alaty, dia meny afatra. Inona zany toriteny ataoko amin'izany? Dia hoe amin'ny tanio ty anao zava-mahagaga Andriamanitra. Zay tena votoatiny ty afatra ty aveliko ilay mandeha amin'ny tanio ty anao zava-mahagaga Andriamanitra. Haleluya, haleluya. Lalazana pafy rehefa miasa Andriamanitra, tsy mangatakano Andriamanitra rehefa miasa izy, fa na dia amin'ny tanio ty azy dia ino amin'ny tany fiainanao. Tanio ty hotahiny ianareo, hotahiny ianao raha lasana pafy amin'ny tanio ty. Tsy raha tsy angatakandro ny rapitsony Andriamanitra,
fa antan'io ty dia hitanao izy, antan'io ty dia hoampiarin'Andriamanitra aminao. Sady fitahina izany satria tsy mangatakandro fa anio gaga ao dia avetika le teo am-piandohana hoe tsy manao trosana io. Dia nisy indray mandeha tonga teo amin'le épicerie ty olona ty, sendra tena tapatahy. Ka zay ihany moa ny fiainana, rehefa sendra tapatahy ianao dia tsy maintsy mba hoe mihindrana kely misaboka e. Dia lasana keo ty olona sendra tapaka ty tsy nanam-boly, dia nakeo amin'le épicerie dia ho tonga tao tena hitan'le plaky tsy manao trosana io, dia miaotra kely. Zany efa zao hihindrana mihitsy tsy soratra ty nefa hoe tsy manao trosana io, dia ahoana re zany e. Dia saina teo eritreretra teo zamaka, dia inona no atao anao? Izy tsy miteny inona no atao anao e? Izy mbola mandinika an'le soratra hoe tsy manao trosana io, inona no atao anao? Dia mieritreritra azafady e, lasy aloha fa dia teo dia nisy dia lasy. Dia ozy le mpivavy mbola manao ana koa nga iny, tsy normal iny a. Dia lasy izy, dia rehefa lasy izy inona mieritrereta tonga tany an-trano, dia ozy le ozy izy orineny a fa misy enina haizy zavatra nentinao fa tonga tao amin'le épicerie ao a dia misy soratra hoe tsy manao trosana io. Dia sono izy rapitsao voakany, rapitsao voakany fa tsy manao trosana olo zareo an'io. Ay tatahoana zany, tatahoana zany, ka zay no izy ka rapitsao vao mandeha makany. Tanary ka tahoana no falao zany tsika aloha hitady amin'olo lafa aloha dia mba rapitso anao mano dia mba honerina dia tanary tonga ndray ny rapitso. Lasy inona ko l'épicerie, tonga teo l'épicerie izy indray le plaky mipetaka tsy manao trosana io. Hanyana ndray mbola tsy manao trosana ihany koa an'io, dia ahoana ary ty? Dia niasa saina kely dia lasy tonga tany an-tany dia ozy lahy tamin'ny reniny hoaneny a tena tsy manao trosany roany ndray le olona fa nasiny plaky ao alao rapitso ray averinany. Dia lasy izy tonga teo ny andro fahatelo tonga tao amin'le épicerie dia niazo azy teo dia efa nanamarika le olona tao amin'le épicerie hoe misy zavatra ty tahaky ireny ty olona ty atao fa mety te angalatra ty fa hitero say ty miverina teto. Dia vao tonga le tonga dia miterona le olona tao inona ataonao ahoana? Dia azafady tompoko fa verina teto mitero azy zay fa satria mba hitady kely an'le ohatr'zao mba vody fa tena sahirana an'izay eo fa misy problème ohatran'izao fa tamin'itony andro voalohany a dia mba nisy soratra hoe tsy manao trosana io dia niverina ndray ampitsony, dia io ndray le soratra hoe tsy manao trosana io dia verina ndray ampitsony, dia mbola mipetaka ihany le soratra. Dia hoy le mpivarotra nidikany izy tsy ny an'io ihany tsy manao trosa, fa tsy manao trosa mihitsy mandrakizay. Dia ozy izy le olona diso manko le plakinao izy diso zao izy le ataovy fa manao anty-plaky ty tsy manao trosana io mandrakizay, tsy manao trosana io dia asio kely toy fa diso mandrakizay. Avana Andriamanitra tsy manao trosana aminao e, anio ary mandrakizay. Halleluja! Zay nahatonga ny ten'Andriamanitra aminazy ao amin'ny Hébreux 13:10 hoy izy fakitsara Hébreux 13 dia andininy 9 amin'ny anaran'i Jesosy da makina azy zao ny falazy. Jesosy Kristy no tsy miova omaly sanio ary mandrakizay. Halleluja! Omaly anio ary mandrakizay. Zay zany le izy tsy ho anananao trosantsony Jesosy manomboka androany anio mandrakizay. Halleluja! Halleluja! Fa hoe fain'Andriamanitra aminao ane zay tenenin'Andriamanitra ary amin'ny tanio ty no anefany azy. Halleluja! Halleluja! Hoe fain'Andriamanitra aminao anio ane
tenay. Raha miteny izy hoe hamonjy anao mbola tsy tanteraka ny famonjena. Averiko ne mandeha raha miteny izy hoe hamonjy anao aho, na miteny izy hoe hamonjy ny vadinao aho, na miteny izy hoe hamonjy ny zanakao aho, kanefa mbola tsy tanteraka ny famonjena. Anio liako asika ambe folo. Ao ve nareo? Ao ve tsika? Liako atoko fasika ambe folo dadiny fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nitsanga ny Zakaiosy ka nanao tamin'ny tompo hoe iny tompo natsasaky ny fananako omeko Andriamanitra. Ary raha misy zavatra nalalako tamin'ny fiampangana tsy marina dia rehetako avy sady efa teny izany. Anareo no manohy asa diny fahasivy. Asio haleluya mafuan Jesús. Haleluya. Haleluya. Aona usi. Isa tereriu. Aniu no tunga ya tamditantin famzena. Haleluya. Aniu no tunga ya tamti fegonantin famzen. Haleluya. Ka rana panatena na wademanta. Famonjy anao izy, hamonjy ny zanakao izy, hamonjy ny vadinao izy, hamonjy ny ankonanao izy, ka mbola tsy tanteraka zany. Trosane zany raha lasa anavavy. Ndao tsy teteny mihitsy androany. Efa trosako Andriamanitra hoe. Teneno mihitsy e. Teneno. Ndao asalato ny tananareo. Isa roa telo. Efa ho androany hoe trosako Andriamanitra. Efa ho androany hoe trosako. Tenao no teny hoe hamonjy ny afako ianao, hamonjy ny akonako ianao, hamonjy ny vadiko ianao, hamonjy ny zanako ianao. Efa ho androany ny trosa. Amen. Amen. Raha lasa nabavy amin'ny tanio ty hitrasitra zanakao Andriamanitra any anatin'ny tokantranonao. Haleluya. 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 Asa mieritreritra tsony hoe dia ahoana ny Andriamanitra no ataoko. Tena parikevitra mihitsy amin'ireny zanako ireny. Tena diso lalana izy. Tena mampalahelo ary tsy efa rano. Eny mety mampalahelo anao izy. Indraindray asa mety mampitanodrika sy mampitomany. Kanefa anio. Anio. Tany anatin'ny toerana misy azy Jesosy. Anio anomboka mangy azy ny tompo. Haleluya. Haleluya. Mety hiteny angapanenao manao hoe satria ela be nefa ny fidy na tonga ny vadiko zay niala zay sy ny vavaka. Tompo efa lasa lavitra Jesosy efa lasa lavitra. Ahoana efa nivavaka ho azy eny pastera. Efa be nitondra mambavaka ho azy. Nefa indrisy Jesosy mbola tsy hita ihany ny famanginao azy. Raha lasa nabavy. Anio. Anio e. Amangy azy any ny tompo anio. Haleluya. Milfenareo e. Milfenareo raha lasa nabavy. Milfenareo raha lasa nabavy. Soandroany antanio ty. Dia amangy azy any amin'ny toerana misy azy. Sy antsika ny toerana misy azy. Saluvi sai non barani se sto suonando.